zany andro lahady ho magnajany sabata zay ny voasoratsany fa zao efa ny tokony hotadidiantsika atsika kristiana efa miditsy amin'ny hoe Israely vaovao agnatin'ny Israely vaovao atsika fa samba amin'ny Israely taloha koa ka ny Israely vaovao dia vahoaka vaovao miaraka amin'ny Kristy nandresy ny fahafatesana ka i Kristy nefa nandresy ny fahafatesana dia tamin'ny andro voalohany herinandro fa tsy andro sabata ary nambarany Jesosy raha fahaveriny fa hoe misy lehibe ny sabata eto tokony sabata ny zanak'olona ka ilay tokony sabata no nanometsika fahaliana vaovao rehefa tafatsangako velona iny ka tsy ny sabata intsony fa lay andro voalohany herinandro zany hoe lay sabata efa simba noho lay olombelona voalohany Adama sera zay lavo ka lay Adama vaovao Kristy lay nandresantsika tamin'ny hazo fa tsy sahala amin'ilay Adama taloha hoe nandavo atsika tamin'ny hazo ny Kristy lay hazo fijaliana io nandreseny atsika io nandreseny ny ratsy io nahatonga atsika ho mpandresy miaraka aminazy io Kristy io no mitondra fahaliana vaovao atsika ka zay no antony hoe alahady ny atsika magnara-dian'ny Kristy noho izany zay mitondra ho kristiana zany dia tsy maintsy mandala ny atao hoe alahady fa rehefa sanatria misy milaza ho kristiana nefa tsy mivavaka alahady dia kristiana vandambandana zay kristiana sadasada kristiana fitapita sa tena kristiana marina